eo amin'ny ayady aimaimakosindaina ny mixte martial art izay tariany parfait rakoton'indriana izay tsoviana amintsika eo amin'ny sihatra resa-pirenena io na eo amin'ny anatiny ihany koa mametraka ny fahaiza-manao izy ary miverina ifotony amin'ny sihatra ny fampianarana eto Madagasikara ny MMA sy ny Kempo andeha rahantsika any Tsipriany izay. Eo amin'ny taranja mix martial arakosindaina ny MMA zay tariany maître rakoton'indrina parfait miainga ifotony ny fampianarana vao misy ny fandraisana anjara amin'ny fifananana rehetra misy eto anatiny sy eo amin'ny sehatra resa-pirenena. Izay no atao hoe fanatanjahantena ary fitazam-batana tsy hoentina misetrasetra izany fa ilaina kosa nefa ny fiarovan-tena mitondra ny fanampanazavana ifotony rakoton'indrina parfait arahantsika tahaka izao. Androantsika dia hianatra ny teknika izay fanao amin'ny Kempo sy ny MMA, ny mamely, ny mandavo ary ny ady an-tany, ny ady mamely, ny ady mandavo ary ny ady an-tany. Fijerentsika amin'izay dia ny mamely totohondry, mamely diamanga amin'ny daka mikapoka ary ny mandavo amin'ny tany, ny mibata tongodro ary ny mifehy amin'ny sisiny rehefa lavo ambany le mpifanarana. Atombontsika aloha amin'ny mamely totohondro mahitsy aloha zany no jerentsika voalohany. Totohondro mahitsy, faritra mamely manoloana ny totohondro mivokony, faritra kendrena manoloana ny tarehy. Fomba fandefasana anazy atsipy amin'ny soroka le totohondro, atsipy amin'ny soroka ohatran'izay. Dia mihodina le vatana. Ho an'ny totohondry aloha jab, iny zany jab. Ho an'ny totohondry ariny cross, iny le cross. Zany hoe miainga voalohany amin'le fomba fiandry, miainga amin'le ianao mijoro iny, mijoro mahitsy, ahemotra dingana ray makany arina ny tongotra dia mitsinga dia mihodina miorirana, avokona ny lohalika, ampidirina ny kibo dia miainga ny tanana. Zao zany le fomba fiandry. Rakavanana tongotra vianao aloha, rakavia ny tongotra vanana anao aloha. Zay le fomba fiandry. Ity zany natao hoe pao izay entina ampianarana lesona ny mpianatra. Ohatran'izao zany fomba fampianarana an'le lesona. Le anarantsika teo zao voalohany le hoe totohondro mahitsy. Jab izy raha tanana aloha dia cross izy raha tanana arina. Atao miadana aloha, jab. Zahay atao miadana ihany. Ataovy miadana. Zahay ajanona eo. Ahodina tsara. Mba ahafahany ity manoloana totohondro ity mivokona mamely dia somary ahodina kely. Zay. Ok? Jab, cross, mahitsy tanana aloha, mahitsy tanana arina, mahitsy tanana aloha arina, aloha arina, top, arina, aloha, afandray. Fa teo zao izy teo am-pitoerana, fa amin'izao indray izy mandehandeha mifindra toerana miankavia na miankavanana. Lefa mahitsy aloha, mahitsy arina, aloha arina, arina aloha, aloha aloha, aloha aloha arina, aloha arina aloha arina, aloha arina aloha arina, mihodina, tanana aloha, tanana arina mahitsy, anankifolo, isa aloha telo, dimy, enina, fito, valo, folo. Ok, stop. Ray ihany tanana mahitsy, tanana aloha. Manao aloha ray dia manao aloha ray. Ay dia manao ray. Dia manao arina ray dia manao arina ray. Rehefa tsara stop. Dia aloha dia verina aloha ray. Mazava alefa. Aloha dia aveo arina. Aveo arina aloha. Ok, stop. Betsaka ianareo no manontany hoe inona zany hoe Kempo, inona le MMA. Ny Kempo sy MMA dia taranjam-panatanjahantena haiady. Zay zany izy amin'ny ankapobeny. Taranjam-panatanjahantena haiady. Mampiasa ny mamely, ny mandavo ary ny ady amin'ny tany. Akamely mandry na tsy akamely mandry. Tany am-boalohany dia natao ho fiarovan-tena izy io sy ho fitaizam-batana. Fa taty aoriana rehefa nivoatra ny fanaovana anazy dia afaka nanaovana
fampisehoana na fifaninanana. Dia nenivoatra ihany ny fanaovana anazy dia taty aoriana moa zany lasa nisy amin'izay nitokana ny hoe MMA dia nitokana ny atao hoe Kempo. Ny Kempo dia misy fanoratra anazy amin'ny N Kenpo, dia misy fanoratra azy amin'ny M Kempo. Mitovy ihany ireo, iray ihany ireo, fa tsisy mahasamihafa azy, fa ny fomba fiangaliana azy fotsiny no samy misy isan-karazany. Zany hoe ny Kempo zany dia misy fiangaliana azy be da be araky ny faritra nanao anazy. Ny MMA ndray dia fanalavana ny teny hoe mixed martial arts na ny arts martiaux mixte amin'ny teny frantsay. Za moa dia nanao an'le izy hoe ady maro mifangaro, satria misy karazana fomba fiady maromaro ao anatiny ao. Misy ny mampiasa ny fomba fiadin'ny frantsay, ny savaty zany, misy mampiasa ny fomba fiadin'ny amerikanina, kickboxing sy ny boxe amerikanina, misy ny boxe chinoise, fomba fiadin'ny sinoa sy ny sisa sy rehefa karazana aiady zany dia saika hita ao anatin'ny Kempo avokoa. Ary ny Kempo dia MMA ihany, satria mahasamihafa azy fotsiny dia manao kimono ny Kempo araky ny hitantsika, vesta mainty pataloha fotsy ary fehikibo menamena. Izay no makasika ny androny anio aloha, fa hotoizantsika amin'ny fandarana manaraka indray ny fampianarana ataon'ny maître Rakotondrina Parfait eo amin'ny sehatra ifotony amin'ny karazam-panatanjahantena maro izay ataony amin'ny ankehitriny.